eto dia androany zany tena andro lehibe tena mety homanan-karena ambany tena mandinika tsara korazokony no fe maharaka ny baolina avazakely alo oranzy mivokany zazy mety any robotsy mivokany zamany enany tena ho fantaka sa mba tena no fanampy ny resaka baolina rarivy bary eona amin'ny lemena azoko tsara za bary meona lemena ekipan'ny mpanarato zany sy no koa anonatsy sy azonao vily izy azavao kely aloha sy no iary so raha ohatra ka Côte d'Ivoire mandrisy ny topia dia raha ohatra hoe bare mandrisy ny lemena tonga dia za miloka roa alina am'le detiklanety tsy ajazanao tsara ay milalao am'le betipla ay mora kely lo ty azonao hoe le baolina teo aleo tonga dia dodao fotsiny zao za miloko ray alina ambarea ianao miloko ray alina amin'ny topi tonga dia mahazo fonitsika sy ny zaniko tsy mitovy tombony sy ny fatiatoke eny atao alefa barea sy tonenary isoary aloha tonga dia samy mafitiny ataovoko koa raha sokony ohatrany tsy mandeha am'le canal slipiny le izy anezamanadrao aza manarabaraka eo anao azoko loty miako ny canal slipinao fa sina mandeha amin'ny TVM sy karazana kloty miayasa lefa mbary say I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafa. Zay mareva iny, zay manasa olona. Alasinainy taratana lavilaka misy masambotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zelonina, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Sandwave. Envoyez de l'argent par amour. Obab Plus, un groupe azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Mba zanak'izany ary angary be teny ratsiny fa dia tena gaga mihitsy ianao tena sao fe fidonanao anatin'le izy tsy hitako maraina teo tena gaga ary laritra gaga ary mpandeaka maromandry miraba miora tsy miavava betaka maheno hoe miora miraba Larissa miraba Rason dia miraba salamaby ny daholo any antsika reto miora mirato mipandaka miantso fensorany lehilahy tsy miantso mirabantsika rehetra tokoa katrami sady fanararotana kely no volana jona moa volan'ny teny malagasy ary volan'ny ankizy mihitsy dia misy zavatra famofo be manodidina ny ankizy amin'izao fotoana izao misy ny hoe ditraditrana zaza eny hitantsika miparitaka eny izay miteraka resabe misy ihany koa ny ankizy izay hiarany herisetra ohatra ny arakaraka ny hoe ao anatin'le vanim-potoana le volana ankizy dia vao mainka ohatra ny misy zavatra mitranga mihaja zany foana maivay raha tsy teny afa-tsy ny zava-nisy teny sabotsina mihainomaly fotsiny tsika fitsaram-bahoaka iny sarobidy kely izay namono eny tao anaty
rehetra zany izy io aloha zany tsy hita nanomboka tamin'ny fahavalon'ny volana Jona teo a dia vao tamin'ny herinandro zany raha tsy diso dia nanao fikarohana ny reniny sy ny sisa dia akory ny fahaterana fa dia nahita ny nofo mangatsiaka no maly a tanaty rano Rivimambo izy teo raha tsy diso a Rivimambo zany ho izay tsy mahita dia eo amin'ny hitanareo ilay tetezana alohan'ny akatra ny Sabotsynamena misy an'izany hoe Rivimambo zany ilay fanakaikaikin'ny Riandorano Rosonedanana sy ny sisa ireo raha araka ny fitantaran'ny ny olona resaka tamiko moa zany a hoe moa bany akama raha maheno vaovao afaka manamafy an'ilay izy a toa hoe nanombotra volondrongony zay indrindra le izy satria nisy olona avy hatrany dia nantsoko teny amin'ny faty inona marina le toe-java-misy a zay tsy tena azo ampidirina anatin'ireny atao hoe mpanango-baovao ireny zany io nanimba volondrongony zay mihitsy nanombotra fototra rongony a tao atokotanin'olona zay le izy ny olona mba hoe mamelana ny paiso eo atokotanefa dia nizoky efa sady mahatsakana ohatra zany mbola tsy fantatro zotro fanadihadiana mahakasika ny toe-draharaha io a fa zavatra maromaro no anamelohana inculpé zay mihitsy inculpation ao anatin'io voalohany aloha famonon'olona feno abibiny traitement inhumain dégradant zay le fiteny azy faharoa manarak'izay a dia eo ihany koa ilay inona ilay fampiasana an'ilay zaza tsy ampitoana tsy haiko nampiasainy tao hoe zazy io mineur non émancipé mbola anaty zazy fahatelo vola 12 taona io fambolenao rongony io zava-mahatomely zay zavatra anankitelo mafimafy ny sazy miandry mafimafy any aloha fa naizanana tsy zany kosa aloha nahirana lavintsika foana ihany kosa aloha ny fitsaram-bahoaka naizanana fitsaram-bahoaka iny tena tsy ekeny lalàna na andeha ambany lohanareo ary zany fitsaram-bahoaka zany tsy azo atao zany zao ilay izy zany tsy ekeny lalàna fa efa leo ny vahoaka ia nolay zava-misy ny etsina laritra sy ribady akama mahatonga le olona raha hoe maha-olombelona zany anao micomprendre ihany hoe zao ny antony a mahatonga ny olona manao fitsaram-bahoaka ny teny olona matetika hoe rehefa tena olona akaiky anareo ny vozy izy dia tsapanareo io zavatra io hoe tsy te hampandalo an'io raha io io anatry amin'ny fitsarana itsony na eny amin'ny polisy na miakatra mba raha tonga tsy fantatra da tonga dia hoe tena ataonay ity fa tena efa tsy vitanay fa tena tsy efa naitsony mihitsy kosa raha ohatra zao hoe tsy raro nitsony zavatra efa teny anjarabe fa raha miteny aty lasa tsy hoe sanatria miaro ny andreo vahoaka malagasy manko amin'izao lasa tena miaina ao anatina tebiteby zay aloha tena iny zao nandeha aloha ny embouteillage be dia mandeha ny fahatapahan-jiro enjareo ny mbotsiro sa tapaka ny rano mitapaka ny jiro mandeha resaka fakanakeriny ny fanendahana sy ny vakitrano majinijinikely moa zany dia efa eo mandrakariva tsy miala amintsika ohatran'ny hoe tombo zany mbola tsy hita hoe taiza ny fiakaran'ny karama koa aloha hatreto zany tsy hoe mbola miandra le décret d'application koa ve aloha zany eo anatin'izany rehetrarehetra zany fa dia mbola tsy hita aloha zany izy hatreto raha fijerinay anazy fa tsy haiko ny fijerinareo any am-padika any afaka miantso manareo amin'ny valy zany manamafy an'izay dia ankoatr'izay ihany koa lasa zao miresaka jiro izay ihany ianao fa dia mbola nitadidiko ity dia teneniko izao eny aminay iny zao ny faritra Andavangitsana iny zao tamin'ny maraina dia akory ny agagana alohan'ny andehanana anao amin'ny foaza aty amin'ny RDG fa dia tsisy mirehatra indray ilay poteau amin'iny lalana iny na ny ray ary Andavangitsanana resako ilay ary ambany ary mitsofoka ary amin'ny bassin izay tsy mahita mitsofoka eo amin'ny viry eo tsy mandeha indray ilay poteau le telefona nefa ny amin'io ity zao zara rano sarza tamin'ny alina dia tsy zara raha mandeha le lampe de posinao aminatin'le izy fa tena sahirana mihitsy ny zareo any Bomanga kely koa zao misy mandefa MP ato hoe matetika misy fatapahan-jiro foana moa zany ao anatin'le izy ankoatran'ireny hoe resaka fanendahana resan'ny larisaty moa zany amin'ny toerana hafa dia fisina ireny zavatra rehetrarehetra ireny mahatonga ny vahoaka lasa resaka tsy fandriam-pahalemana ihany mbola tojantsika eo satria dia nisy asan'zio lafanafina mihitsy tety Nosy Be tamin'ny farany herinandro teo iny aminareo ve izy iny tsy aminareo izy iny tantaraiko rehefa avy eo salama daholo toko fanarabe ny délestage aloha namboana azy nanomboka tamin'ny 9 mitapaka io jiro io ary tsy nivena raha tsy fantako satria efa natory daholo zay menakavy izy vao nirehitra tao tsy way mirehitra kay le jiro tsy ambadika atsy tamin'ny efatra tena fatrambobao tsy nivena tamin'ny efatra riva tena fatrambobao ary tsy nivena raha tsy tamin'ny valora sy sasany
Maly io maly io milay zay angamba tamin'ny folo tany angamba vao miverina iny fa tsy haiko tsony fa efa natory ako satria le izy ohatrany mahatsiaro ny Gislaine foana rehefa zavatra ohatrany le Gislaine tena vao mirehatra ndre de piako faty any fa tsy sitrapony no ataony tonga de vonoko faty any maly moa tsika mananomboka le resaka hoe ahoana makasy anio fa de za eto iteny fotsiny de tsika focus mihitsy ary izy maly de focus safosafo safosafo aloha fa any am-pelatanan'ny ministre sy ny efa nitonga fanazavana ihany andriamatoa ministra tamin'ny farany herinandro teo tamin'ny resadresaka ny fanaovany tao anatina hainao manjery anankiray fahita lavitra hoy izy ny tombo avy roa heny ny vidin'ny fiolona hatramin'izay adin'ny Ukraine sy Russie zay manampitrotraka an'izany ny tsy ny fahasimban'ny fotodrafitrasa efa antitra ihany koa noho izany miomana zany tsika rehetrarehetra fa dia vao mainka hitombo avy roa eny ity resaka délestage ity délestage no anisany anton'ilay fanafian-jiolahy teny Anosibe tamin'ny asabotsy ariva tamin'ny fitoro latsaka fefany teo eo no miseho ny acte bandy hoy le mpitantara tamiko zany 2010 lahy fa nivoaka tamin'ny tele izy maleriva 7 lahy mirongo fiadiana kalaky avaiza aloha le kalaky zay aloha de efa tsy fantatra nitondra kalaky reo olonareo ary teny efa bien organisé hoy ny fitenenany jatovo azy ny maha bien organisé azy de toy izao rehefa hiditra ny vavahady ilay tompon'ilay fiara lay olona ho tafiany de efa misy manakandalana toy ireny polisy ireny movatsy ny polisy va manakandalana ankavisy akavanalay vavahady hoe tsy azo andehanana ty makarina areo tsisy manao sarotava ireo na iray aza fa jiolahy avokoa ary de rehefa tonga reo fiara anankiroa dia ny ray mitondra n'ilay patabe ho tafihana ny ray mitondra tsy fantako zay tao anatiny dia tonga de sakanandry zalahy nambanana basy ary hoe avoay lay vola de hoy lay tompon'ilay araky fitantaran'ilay nanatrika hoy ny tompon'ilay vola tsisy lesy aty zalahy fa ity no aty amiko atya de lazainy fa 4 millions d'ariary no tany amin'ny tany nomena le 4 millions d'ariary nomena zay volamena tany am'le ramatoa nomena daholo fa tsy afa-po zalahy fa tsy ty le vola fa tsy ty le vola tadiavinay zany hoe misy olona efa fantatsika aloha zany aleo tsy manao commentaire zay de manao commentaire firina teo amin'ny fony ilay lehilahy ary nivoaka tao arina tao ambonimbony fitombenany tao lay bala maty tsy tradrano araky ny fitenenana amin'ny teny malagasy ilay lehilahy ary lay vadiny kosa de nokapohiny tamin'ny vodibasy ny tongony ary dia teo amin'ny lohaliny no na fahavoazana nahazo azy mino fa any amin'ny fitsaboana zany izy am'izao fotoana zao fa de maty moa ilay rangaha noho izay fanafihana izay izany rehetra izany dia niseho tao anatrehan'ny caméra de surveillance saingy tsy nisy ninina azo ny sary tamin'le caméra de surveillance satria nahoelina délestage tamin'io tapaka ny jiro ary de tsisy nahazo sary ireo caméra de surveillance anaky 7 teo am'le toerana de tsisy fantatra mihitsy zany ary mety efa nokendrendry le roa raha tsy efa hoe tapandra laha mihitsy kory zay le jiro anga hoe firaisina tsy kombakomba tsy hoe tsy raisika mamijirama kory zany fa dia zay rehetrarehetra zay niseho tao amin'ny ao anatin'ny 30 minitra midika zany tsy vetivety nylay fanafihana ela be lay fanafihana tsisy nahetsika ny ray tanàna teo amin'ny Anosibe io ary dia ny olona rehetrarehetra vonamonjy an'le mariazy tarina monjy tany daholo tany morgue daholo ary zany rehetrarehetra hoe amonjy le miha madafasiona iry amin'ny anjely mainty zao satria teo amin'ny anjely mainty nisy le sary koa le mivanaka be le olona koa zany mahita le sary mivanaka be fa nahiniko ny tompoko ary rehefa maka sary ako de manoatra andreny foana ka dia asakasaka reo zay anisy brese be any le sipa kosa ny tena jerenla za kosa ve de jery lelah za no tena jery sipa fa le masony latsy tany am'le sipa fa tany am'le faritra anankiray tao am'le sipa masoko teo ambony harisana marika mihitsy sady manaja fa za aloha tena isorako n'Andriamanitra fa mbola hoe la vao pelaka aloha fa ny vehivavy de mahafinaritra ny vehivavy tiako ny vehivavy rangaha na vehivavy le mahafinaritra mijery anazy afa ao ary tena natsy venarina zanako vavy zao maleriva de mbola teneko jereko sara ny tarena ary ndio lasa tsara tare kely mantsy ny zanako vavy fa midika zany fa tiako ny vehivavy fa za zany tsy mbola atoato mihitsy zany hoe zay godara zao ve de revelo misy godara tsy hoe ratsy fa za tsy teny godara mihitsy godara amilay taraiko tam'izany fotoana zany tsatry ny embouteillage eo amin'ny fivarotana boky etsy Ambojatovo za mbola vo teo tratry janona teo za nisy bandy misy volombrava zay avy atao amin'ny ilany ankavanana de misy bandy mahihy lava volo zay avy atao amin'ny ilany mark
hoy izy le vato amin'le ilany mantsy alivery sady mafy io mark samy lehilahy re be volom-bava miazakaraky izy mitsamo eo anoloan'ny tômôbilako izy mifanoroka sady manainga le tongotra kely le fanoroka motra plaisir me daholo le olonaatin'le aza mba atao marika ihany zany raha zay aloha atao anato be marikrik ty zany anao zava le chauffeur atao amin'le bus markerika ily ty any mananjara markeriko tsy mba markorel fa markorel zany le mitovy amin'lahy tsika moa tetintsika zay lahy le fa niteny teto hoe raha misy le hoe misy hoe projet ana loi manao ni dia zay ny anohatra voalohany za tonga dia milanja sorabavety tsy mba zaza mihitsy hoe miala ny volavolan-dalàna andiniana ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy sy ny vavy miala tsiny misy namako PD misy namako lesbienne tena ilako tsiny zareo aloha tsy mideradera zay kosa aloha tsy mideradera izy fa fantatro fotsiny hoe manao an'izay izy fa ho an'ireny le mideradera misarisarika olo reny kosa tena marina mafy tena za na anaraka anao na tsy anaraka anao nareo za ndeha reny tena manaraka anao hoe zay zany trangana tsy fandriampahalemana anankiray teny anosy be teny tamin'ny sabotsy ariva zay tena zavatra nampalahelo tapietsi-po be mihitsy zay zavatra zay tantara iny efa ohatran'ny kendrena mafy zay tsy rehefa midijany am'le commentaire matsy zay dia fa zay le izy hoe efa nisy kakay zany le izy tany aloha tany ve fa ny tena mampametra-panontaniana aloha na ino le tantara dia hoe fa kalaky aviay za ahoana ny voan'ny kalaky ho any an-tanan'olo tsotra tratra reny ka tsy maintsy aviany amin'ireo mpitandro filaminana ihany ny olona manana kalaky eto dia na ny tafika na ny zandary na ny polisy manana kalaky fa inany azy le uzy reny le basy marovavajiosy fa oatra mahita polisy mitondra kalaky ihany aly ty possible tsy ave fa ho an'ny mpitandro filaminana zany ny kalaky marina fa ny miaramila dia misy karazany roa misy miaramila tafika misy miaramila zandary fa ny polisy tsy miaramila fa ireny no atao hoe pra zany hoe rehefa maneno basy ny pra fa ny zanako le ty nahita hoe kaina tonga ny basy ty basy tamin'ny zanako mbola kely telo taona izy mitondra basy basy ambana ty firina basy tena ohatran'izay onomatopengambona na tonga le anaralizy te basy ny teny gasy dia izany rehetrarehetra zany mbola nisy ihany keo nefa jiolahy voatifitry ny polisy koa teny 67 tamin'ny farany herinandro daholo io rehetrarehetra io jiolahy anankiroa voatifitry ny polisy le ray koa teny sabinamo sabidy kely le nanokotra fototra rongony tamin'ny ramsetately fa io rongony rehefa natao koa ny fandaniana dia ity rongony ity ndray koa le mahery vaika le atao hoe cocaïne de base lay tratra tany amin'ny saranantsambony tomasina tamin'ny volana oktobra ka izany misy ifandraisany amin'ity fakanankerin'le tovavy eto tany revity le izy misy satria rehefa natao le izy andramany le romotsindrominany zany le cocaïne de base namboamboarany tany composition mba azahoana satria cocaïne de base io rehefa mitapoka dia lasa 10 litre 10 kilao ny cocaïne de base 100 kilao ny cocaïne de base le amin'ny film reny mihitsy ray kilao zany lasa 100 kilao rehefa amboarina le izy dia azahoana any amin'ny ray taonina no any zany ireo 100 kilao azo tamin'ny farany zay le fanteneko teto tamin'izay le voatonga teto hoe io zavatra io matoa le olona nalainy ankeriny dia natsindrony le izy sy misy tary zareo anaovany fanandramany nandraman io fa misy namana anankiray fantatsika izy fa rehefa voateneniko amin'isany izy manao an'ireny dia nazavainy tsara mihitsy izy tsy mitovy ny herin'ny cocaïne sy ny héroïne any amin'ny olombelona raha vao mitsindrona héroïne hozy izy dia tsisy hevitra tsony ary ny cocaïne tena tonga dia tsisy hevitra tsony fa dia eo ianao ndraisiny fa ny cocaïne indray hozy izy mampatanjaka vetivety dia fa rehefa miala ny herin'ny cocaïne tonga dia malemilemy tena tsy azo raisina mihitsy ianao fa ino rety i cocaïne rety le hoe hiala eto amintsika tsy miankin-doha satria ny cocaïne zany tsy dia tena mampiankin-doha loatra fa ny héroïne mampiankin-doha fa cocaïne le hiala amin'ny stary coca-cola iny coca-cola le ranom-boankazo cocaïne eo ihany izy fa le hanina fotsiny miovy fa filerana coca tamin'ny farany herinandro zay sao dia tsisy tsy fa loatra dia miletra tsy lahatra coca reraka taninarefa faimportena indray fa tsy niakatra ny vidiny mbola tsy niakatra vidiny ka teny votovorona no sotro matsy tamin'izay tenenao efa nytena hoe za zay efa firy taona tsy nisotro fa elaela satria fa nisany sakinam-pina fatiny iny coca-cola iny tamin'ny 2007
ary de mbola tsy adiniko hatramin'izao mihitsy zay hoe anisan'ny nampiakatra ny triglycéride koa ary raha hoy le dokotera hoe raha nisy tension ianao ohatr'izay fa attention fa vitany aminao satria de tena miakatra be ny siramamy taty amiko taty Francis na tonga na ho diabétique de Coca-Cola ny anahy kosa nefa tsy erany aina 2 litatra isan'andro le bandy akama le faretrete moa izy zao niarasa taminay iny fa zaho zay izy le reny nialako tao amin'ny star izaho sotro coca zany olona fotsy be mihitsy fa sotro coca foana lasa mainty aho izy ndrata taty bandy phénomène mihitsy ny anankiray tovy tamiko izy efa misotro ronono izy coca misotro ronono izy fa tokony mba me fotsy le izy zao misotro ronono zao izy mbola izy ihany iny mbola tsy le fotsy ihany izy koa le bandy anankiray le hoe nisy tandra maintimainty zay tetony de kosehako kosehako izy le reny tandra iny de zay nahatonga anahy mainty ary coca na tonga le tandra teo io sehona tsy fandriampahalemany ity zany a tena efa mienika mihitsy indrindra fa tamin'ny farany herinandro teo ary mampiorooro le izy mampiorooro am'le izy aloha de misy ifandraisany am'lay délestage zany ty ray farany teo ty hoe raha voatapaka ny jiro de efa mampitaotaotra foana zany ny elakelatran rehetra rehetra zay lavitry ny arabe de asitsika dokam-barotra ange sady andeha ikapa Mariatsika eto amin'ny RDJ enina amby sivifolo teboka NFM ny fetin'ny mozika 2024 mozika festival ny talata 1 jona 2024 rivotra mivoaka miaraka amin'ny Eric, Honora, Gottlieb, Francis Turbo, Larissa, Godard, Reine Bouzy Seu irana amin'ny Mina Bolimaku FSC Musique Tarka Zouad Princio Wada Yunks Eusebia Gova Raers Is Road Show ivezivezy manerana ny tanana n'Antananarivo mandritra ny tontolo andro Muzika Festival arahanao mivatana eto amin'ny RDJ enina amby sivifolo teboka NFM sy ny page Facebook RDJ 96.6 FM YouTube ary Canal Plus événement ny talata 20 jona manomboka amin'ny 7 sasany maraina Muzika Festival omariatsika amin'ny fomba miavaka ny fetin'ny mozika Muzika Festival karakarain'ny RDJ sy Orange iara-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo J-Audio Canal Plus mikorana Muzika Festival ny talata 20 jona eo amin'ny avenue de l'Indépendance. Bonjour, ici c'est Tonsmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Menai anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana
kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka ichargena finday TV homme 5000 dia azonao aloto kelikely manomboka amin'ny 25200 ariary isan-kerinandro antsoiny 034 11 373 39 plus Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra miazavana. Hé, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi-b, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Itel festival reto a tia azo motoscooter ve ianao tsotra fotsiny ny voalohany hatramin'ny 30 jona nividiana smartphone Itel eny amin'ireo revendeur mahazatra anao ary mandraisa anjara amin'ny tombola izay karakarain'ny Itel sao ianao ny tsara vitana azo ilay motoscooter mbola misy loka hafa toy ny TV écran plat Itel sy subwoofer koa aza tarary fa maka ny saingana eny amin'ny revendeur izay misy famantarana ny lalao Itel, enjoy better life. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Sara zalahy, ny voankazo eto Madagasikara. Sakaragôry. Savonnerie tropicale Zonjo misafidy ireo voankazo mampiavaka ny Madagasikara. Ewa, navadika anitra ho an'ny savony tropicale. Cacao voakambany, letchiany manakara, sy mangany diego, ary papay ny analavory. Tropicale zalahy, ilay savony tokana, manitra ny Madagasikara. Tropicale, tsara i Gasikara. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery tary any lasany Rasoir Bic ihany akino ampiasay koa sady maranitra tsara ny maharitra ny Rasoir Bic ho anao vehivavy koa efa misy Rasoir Bic natokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao Rasoir Bic ihany ampiasaina isanandro rehefa avy name fafapoan'ny neny ndao indray mba hizara faliana miaraka amin'ny dada tsena be papa ny 15 16 17 18 juin ho avy zao eo amin'ny devongara Soarano ao no atantsika ireo entana ho amin'ny andavanandro ho an'ny vehivavy ho an'ny ankizy fa tena hiavaka be ireo natokana ho an'ny dada ho hitantsika koa ireo fanafody natoraly sy ireo sakafo maro be ho antsika hitady kadô amin'ny papa tongava fa maro azo isafidiananao ary isy ihany koa ny fianam-bidy miavaka be tsena be papa ny 15 au 18 juin ho avy zao eo amin'ny devongara Soarano tsy misy vidibedirana partenaire média RDJ Marcom Prod manolotra ho anao bloqué des stress ao amin'ny 15 kanto Mahamasina ny zoma 17 jona manomboka amin'ny 7 alina miaraka amin'ny THT ODA Chantal Lousfa ary Suspense isan'ny koa ny animation DJ miaraka amin'ny DJ Tana sy DJ Nira fitipitirana 7,000 ariary bloqué des stress showcase miaraka amin'ny THT ODA Chantal Lousfa ary Suspense ao amin'ny 15 kanto Mahamasina ny zoma 17 jona manomboka amin'ny 7 alina bloqué des stress ça sista ça Saky même bricolondarien tamin'izay sineniny etsena tany Wai, tantarao Nifidy zavatra peda-peza tena azo stick tombola sady misy loka maro be ohatra hoe loko ozy nenay hoe tsara ery zao andokona lakozy misy perceuse koa sady tatanay efa ela no nanonofany reny ay dia aspirateur mbola misy prix kase koa epany akarny Wai, mila miteny amineny sa nenyo ndaontsika ho any bricolante tolotra misy fepetry Bricolande, tout pour l'habitat. Sady
tsy mihinana farilaka amonenyo fa loatra fahinana farilaka hony izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsilo saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa zany no farilaka mora karakaraina efa ho 12 taona zao farilaka no eo anilany reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka faramandiby sotra farilaka farilaka mitombo ampifaliana misy amin'ny tsirony vanille sy banane Farilac, ilay kombam-barim-bazaha ahitana fer, calcium, vitamine roa folo ary mineraly, manampy ny zaza amin'ny fivelarana ara-batana sy ara-tsaina, manome lera ho anao. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Car fampahalalam-baovao. Ny raharaham-pirenena no anontsika ny fampahalalam-baovao nahitsy ny sekretera jeneraly ny gendarmerie omaly nilaza tamin'ny vokatry ny ampahany amin'ny fanadihadiana mahakasika ity resaka phénomène de drogue izay miafaratra amina fangalana ankerin'ny ankizy eto Madagasikara sy eto Antananarivo raha ny marimarina kokoa teratany Sonoro sy Afrikana roa ary malagasy enina loatra eto no voasambotra ary misy ihany koa ny mpiasan'ny faditsirameny iray tao Tomasina izay voasambotra ihany koa taorian'ny fanadihadiana natao azy satria dia nalainy ity mpiasan'ny faditsirana ity ny rongony mahery vaika kokaina ny lanja 7 kilao tamin'ireo 900 kilao efa migiazina tao Tomasina tao zany taorian'ny fampidirana antsokoso izany rongony zany teto Madagasikara. Eo amin'ny Iananatsy ny tompolasy sy tompovavy noho ny fatapahana vetivety noho ny olana ara-teknika manasantsika hatrany ame anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ. Eo amin'ny pejy ny fitaterana ndeha nohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity tsy maintsy avotana ny ary Madagasikara hoy ny minisitry ny fitanterana omaly resy lahatra hoy izy fa te hamotika ny ary Madagasikara amin'ny fomba iretra ireo mpiasa izay tsy maintsy ny sorona tato anatin'izany kompania ny ary Madagasikara izany efa fantatro ny olona ao ambadiky izy ireo fa hamotika ity kompania mpitateram-pirenena ity no tanjon'izy ireo ary tsy matahotra izany aho hoy hatrany ny minisitry ny fitanterana efa nazo ny fankatoavana tamin'ny filohan'ny repoblika ny tenako amin'ny anarenana tsy misy atakandro ity kompania ny Air Madagasikara ity hoy hatrany ny minisitra omaly. Eo amin'ny pejy ny tontolo iainana manoloana ny fankalazana isan-taona ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana na ny journée mondiale de l'environnement dia fantatra fa dia ho an'ny faritra Atsinanana dia any Vatomandry no anatanterahana izany ny faha 17 ny volana Jona izao. Izay daty no safidin'ny firenena mikambana ho fanamarinana izany. Maro ny hetsika ho tanterahana any Vatomandry any makasika ity fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ity. Isy ny diabe ary avy dia ho faranana amin'ny famboleka-hazo ho an'ny daholobe ny loha hevitra moa voizina ho amin'ity fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ity raha ho an'ny faritra Atsinanana dia hoe miha-maharatra ny tany tsena handao harovane. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena ho tontosaina amin'ity farany herinandro ity ny rally Asakama Eau Vive izay eny amin'iny faritry Andranovelona no anatontosana izany. Mirefatra any amin'ny 720 kilometatra ny épreuve spéciale ao anatin'ity rally Asakama Eau Vive ity ny 17, ny 18, ny 19 Jona izao no anatontosana izany. Misy hatrany amin'ny 13 any no mpandray anjara amin'ity rally Asakama Eau Vive ity
izy ty moa dia tafiditra ao anatin'le hoe deuxième manche amin'ny championnat de Madagascar izany raha io totosaina amin'ny farany herinandro zao izany. Ankasitrahako anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG ny namako mavitrika mahandry no teo amin'ny tantsorika teknika manasa antsika rehetra hatrany andoha tsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra dia ombantsika rehetra ny Andriamanitra. Seria. Leobe. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Satria ohatrany tsy dia nandeha tsara tamin'ilay voalohany iny moa le vaovao voalohany resaka politika vetrany mihitsy le raharam-pirenena voalohany teo le makasika ny teny Segomaly hoe efa misy ny apahana mandely tina tsy mandeha ty mandry mandeha efa nisy ny apahana voaka tamin'ny fanadihadiana zay makasika an'ilay fangalana kiriny hafahafa phénomène Sinoa teratany Sinoa teratany afrikana roa ary malagasy enina no efa voasambotra aloha amin'izao fotoana izao. Falenam-boly rongony tena Sabotsinamena teratany malagasy. Teratany malagasy. Nisy namana avy eo anivon'ny gazety namana moa zany ilay Niantso mialohan'ny taorinan'ny idirantsika teo nidana ifotony nahita ny toe-javanisy teny zany fa fototry le rongony. Nahita ifotony mihitsy ny zavanisy teny ny fambolenan'le rongony ny zavatra nitranga taorinan'ny fana taorinan'ny fanadihadiana izay natao dia belebe ny hoe efa herinandro teo bandikely io no tsy hita efa maty tamin'ny valo jona izy nanomboka tsy hita efa maty ary nataon'le rozesika dia ambin'ny folo taona izy raiky ambin'ny folo taona mbola boakely mihitsy arak'ilay fampitambavao hatrany dia hoe ny boakely moa maboakely azy rehefa le mandeha dia ty manongotongotra ka teo zany nohatrany hoe nanongotra an'le rean'le ravikazo dia kay le ravikazo ty tonga dia kaya fa le izy ravikazo be da be nonongota le izy sa ravikazo ohatra fotopototra raisovitsy ay le izy kaya ka le izy ohatra mitovitovy amina mahavoadala ihany hoan'izay mbola tsy nahita mitovitovy kely eo fa ny artemisia sy ny karoty dia tena mitovy tanteraka mihitsy raha mbola kely ina moa le any amin'ny lalan'ny miazon'ny reny teo iny cosmos ina le maniry be dia be amin'ny lalana iny Grevilia RN2 makany Tomasina zany Grevilia io eny angeny le veriko fa artemisia tamin'ny voalohany le feno be dia be ny artemisia dia amin'ny RN7 kokoa no tena betsaka azy manomboka ty atsiratsira be ty hatrany Ambalavao any feno azy daholo fa CFF Fandorana fotsiny nandresy 3-0 any ajezay arabainy efa vaoa tamin'ny lahady le izy fa tsy haiko efa nisana tetomany fa tena baolina koa zany ka baolina ho zay nijery tany za tsy nijery fa le ro nijery tany tena baolina zany ka baolina fa le izy zany nisy orana hafahafa zay tamin'iny avy be ny orana erika matevina izy fa orana le izy tena ny deuxième mi-temps ngamba nisy an'le orana fa ny première mi-temps gaga be fa hono ty orana be ty le ty fa efa nitarika rono tsy misy iny CFF Fandorana fotsy amin'io fa ny fanalavanany hoe Adjesaya tena tsy fantatro ahoana ny fanalavanany Adjesaya association des jeunes inter-entreprise zay le izy tsisy entreprise le izy fa Adjesaya sportif anatahan-katsaka angamba izy teo tsy tadidiko tsony Adjefa ihany tadidiko association des clubs élite de football andraso fa tsisy zany ka Adjesaya andresany io aiza moa Adjesaya teo le ty nakaiza la isany Adjesaya teny José le Adjesaya niana fotsy vaovao fotsiny an'olona pity taranja baskety ny finalany NBA rotsoroa izy teo dia zao mitarika telo no iroa efa tapitra le izy 194 ny totaliny teo nandresy any Boston ny Golden State moa le misy an'ilay matesany ankizy rehetrarehetra dia tsy izy atsakory zany fa izy any anaran'le bandy iny interétablissement le izy association des jeunes sportifs de l'avenir interétablissement zay ny Adjesaya association des jeunes sportifs de l'avenir interétablissement
zay ny Adesaya averitsika teo fito zany ny lalao atao amin'ny finale io a ny telo zany zao efa lasan'ny Golden State ny telo ny anankiroa zany ny telo sy roa zany ekipa vaiza moa io Golden State io misy firy moa nareo anatin'ny tarika izany fagnotaniana Tata Flora Max rehefa lany fagnotaniana amin'ny artiste tonga ao amin'ny reny misy firy moa nareo anatin'ny tarika tsy hoe farany amin'ny fotoana ohatriny ahoana ny amoronanareo any hira io zany ny aingam-panahy nareo Golden State hitako efa kaikaiky poivre zany eritreretiko anatin'izy misy bandy anankiray lava be zay a lery misy rola izy kay ndray mainty de ndray fotsy fa malaza be le rony tsy misy fotsy malaza basket koa ve lava be zay izy fa mina mifatony foana zay olona mandeha tsy andeha no dinky sy atsakatsaka eo ambany tonga de miantony le Brown ny tena mbola lehibe i Francis association jeune sportif avenir interarrondissement Atsesaya kosa tokony arrondissement Atsesaya fa le ato interétablissement le ato Atsesaya zany de ay tsy io zany zavatra soratanareo ato anatiny ty ino ty zao dasolo oskafako teo efa aveo ono a atalata ty andro ty mandeha mivantana amin'ny Facebook ve isika io mandeha tsara mihitsy tamile zany sikotra tainorona teo nisy zany menatra be ary olona tainorona fiteny fa tsy taikorona tamin'ny farany herinandro iny any keo namaranana ny nanaovana ny hetsika Mihamy Mada Fashion zay akoatran'ny fafanaovana azy atsy amin'ny palais national de la culture et des sports isa-taona de nasina tato amin'ny CUA na ny lapantanana tato amin'ny hôtel de ville ny tato amin'ny hôtel de ville de nasina lavante zany hoe mandeha le pilatro tsy de nisy filatrona loatra manahoana izy fa geste kely teknika fotsiny teo amin'ny devant scène teo zareo de efa nozaraina meloa le plaquette any amin'le olona any hoe vidina ohatriny ndry akanjo ry vidina ohatriny ndry akanjo ry fa vao mena ny prix plancher an'le izy de nalafo tena anisany zavatra fanirin'ireo styliste efa hatramin'izay mihitsy hoe tsy te hanao oeraoera fotsiny zahay geste hoe zahay styliste zahay papiaingo hoe fa mba te hisy fiantraikany aty amin'ny fahasalaman'ny kitapom-bolanay le izy de nanaovana zay lavante zay zany mba hividianany olona ka farafakely ny teo amin'ny enina na fito teo no mba nisy ny vidy ireo naranty tao tamin'ny akanjo ataontsika hoe 20-telopolo teo naranty tao anatin'le izy midika zany fa efa mba tsara zay zavatra zay efa misy ny dingana tsara satria raha ny havitsiny olona teo zato latsaka ny olona tao de azo lazaina fa betsaka ihany zay zavatra ny vidina zay ka ary le plaquette de nozaraina ho an'le olana ho an'zay tsy nividy de mbola afaka micommande izy manaraka raha ohatra ka misy zavatra mahaliana azy ao anatin'reto catalogue moa zany le plaquette zay any tanany iny satria misy contact an'le olona Francis le namako gona iny ve nanao tao igona nanao tao gona ary namanao izy iaina izy moa zay iaina costara Madagostara tsy tao Madagostara tsy hitako tao le ry fa ireny mpanao lamody be da be reny tao daholo satria le izy moa natosy botanana ny afarana fa nisy hetsika anankiray zay natao hoe fashion show anisan'ny zavatra tsy mbola natao mihitsy hatramin'izay aloha dia ny fanaovana filatrona teo amin'ny Anjely Mainty teo Anosy zay efa nahihina hatrany amboloany hoe angatsika niomana amin'ny akanjo ngeda be niomana tamin'ny part de dent koa de misisiny tery fa tsy nangatsika le izy tsy nangatsika le izy andro sabotsy arivo sabotsy arivo vatana tamin'ny TV mali izy de fa tsy mivatana tsony zany tamiko mihitsy nitonona ny anamia Mihamy le izy ka Mihamy daholo loatra ny teny satria mieritreritra teny frantsay mpanjanaka izy ka mieritreritra ny teny frantsay mpanjanaka isika satria teny gasy tompoko le izy Mihamy teny Francis tamin'ny ovina izy hoe teny malagasy tsy misy tsindrim-peo any amin'ny farany tsindrim-peo zany mihitsy donc zany marina le ataon'lahy hoe maky marina le ataon'lahy hoe bare marina daholo zany bare le izy rahatononao amin'ny teny merina le izy bare tsy maninona mihitsy miamaratra ny tany tsena tany antsena miamaratra ny tany tsena
miamaratra ny tanytsena andao arovany miamaratra ny tanytsena andao arovany zay zany lohahevitra ho amin'ny fankalazana ny andro miasimba ny tanitsika andao arovana de natao teo zany le filatrona amin'ilay teo amin'ny anjely mainty be de be moa ny commentaire nandeha indrindra moa fa ny sariko le mivanaka sy mivandraka sy ohatran'izany reny mahafinaritra anay reny zavatra rehetrarehetra reny satria niny izay le tadiavina tamin'iny tompoko ny mba isiany resa be zay resa bozy moa ny fiteny azy eo lasa buzz tsy maninona fa zay misy le tadiavina amin'iny fa de tratra ny tanjona ny kendrena zany satria mpanao gazety no ankabeazany olona nasaina teo zany tsy de nisy mpandraharaha loatra fa mpanao gazety sy ireo mpanakanto no ankabeazany olona nasaina teo ankoatrany hoe olon-tsotra zay nanao fifananana tetsyterosy naka ny bie gratuit daholo rehetrarehetra reo tsisy nidiram-bola reo na nitato amin'ny lapan'ny tanàna zany na nyteo anosy teo amin'ny anjely mainty na nitao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena tsisy nataovam-bola reo rehetrarehetra reo de nasina écran géant teo anosy teo de marina fa tsy de nisy mpivady miaraka teny fa mpivady matsy ony rehefa miaraka iny araka ifononom-poana de misaraka tsy nisy mpisipa ihany koa teny tsisy olo mpifankaty tena fa mpifakara daholo zay rehetrarehetra teny fa eny vo nitsiripianatra la sainte sy ny scarpin carré mampiaraka teny daholo tsisy nisaraka ary tao anatin'ny fikarakarana iny nahafantarany tenako fa kaya tsy ny commune Antananarivo renivohitra no mitantana an'io toerana io fa ny ministère ny fiarovam-pirenena satria any ancien combattant io ary indrisy ho ianao ahoana fahalalana fa mihidy zay izy io mihidy vavady vy mihidy vavady by ao aminatiny io zany tsy feno an'iny laklen io aiza izy ianao any amin'ny ambassade de France any amin'ny consulat de France any laklen io zavatra io Francis aiza hono no afaka isoratana anarana raha azo isoratana anarana azo isoratana anarana raha anjaran'le miami madafa mihamy le izy fa tsy miamy manaraha foana tsy tapaka ny page Facebook ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina fa mivoaka ao le izy ary mivoaka amin'ny TVM ihany koa raha ohatra moa ka tsy tianao le ministère moa zany de tsy tafiditra ao anatin'le izy mihitsy no raha tsy tianao koa amin'ny TVM moa zany tsy ahita le izy mihitsy ianao zany fa matony olona zany mijery an'io ary be de be any mbola tena hoe te isoratra anarana fa tsy tafiditra tsony ndraindray le izy tenitenentsika eto amin'ny rivotra ety any tenitenenina tety any le izy ka nisy fotoana le izy teneny eto de efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo styliste sy ireo mpampiaingo ry mpanao lamaody zay te handray anjara de efa nahaino daholo zareo tamin'ny fotoan'androny de io no ilazanantsika menaka fa hafa kely ny fankalazana ny fetiny mozika amin'ity indray ity ho an'ny RDJ ho an'ny ity indray mitoraka ity zany hoe mifaraka amin'ny roapolo volana jona eo amin'ny arabe fahaleovatena de isy ny rivotra mivoaka misy rivotra mivoaka de misy mpanakanto aorinan'ny rivotra zany de misy mpanakanto be de be ho avy eo misy andry ahoana sy ry tarika joary de eo koa muzika fa ina fanalavana ny FLC fikambanany lehilahy kristiana faniran-jalatsy kristiana faniran-jalatsy kristiana zalahy aloha bandinitosy fahamalaza akory le rony fahamalaza tao ao koa zalahy zao tena milay be iny tsy fatapatatra tao ao zany fa tena be de be zany reo mpihira laza voalohany le amin'ny plage manano maillot fa am'izao zany rehefa tambatambatra zao reo mpihira am'izao fotoana zao reo zay manana hira roa telo zay tena malaza be tena farany zay malaza fa amin'ny ankapobeny reo tsy havita fampisehoana anankiray mihitsy hoe tena izy rery fotsiny tena tonga de izy rery no ambony setra eo mety mavita izy ny hira mety ampy mety be de be ny hirana fa hira roa amina telo ihany ny fantatr'olona na de betsaka mpakafy ohatrany ahoana zao César zao hira telo manefatra ihany ny fantatr'olona na de betsaka mpakafy ohatrany ahoana zao Wadasioks zao hira dimy amanenina ihany ny fantatr'olona ary tena malaza am'ireny de monamoro taroe fitaovana tsiramany anty tabatabaka lava efa mangity hoany zany fa misy fankalazana raiky Francis anoika Fort Dauphin inona koa zay lalana tokanana de manao ory César ry dadady Fort Dauphin misy dadady Fort Dauphin ve Rabaza taiza foana dadady Fort Dauphin tany Fort Dauphin izy ohatrany kilomajangany izy zao lasa hany Ambomasoa fa tsy mira tsonga izy iny mbola mira ny kilomajanga efa maty fela be ka dadady Fort Dauphin za koa any babo Jackie 501 zao venisany ina lere za koa ange babo bogostony turbo piasa
ministère ampiasan'ny compagnie vitsara izy dia zay ny fankalajana manokana zay ho ataon'ny RDJ amin'ny fetin'ny mozika io a rivotra mivoaka aloha amin'ny arabe mifaleovatena aloha tsisy vidividirana io fa misy fandraisana anjara dia fandraisana anjaranao amin'ny rivotra mivoaka dia hitanao Francis Goty Erika Godara i Larissa Honora Bandiakama Rainbozy io zany hitanao fa misy animateur amin'ny radio anankiray zay fa mitovitovy amin'ny Rainbozy izy nangala tahaka ny Rainbozy angambany izy ka zao mbola animateur izy hatramin'izao zao misy afatra fa rehefa mandeha ny resaka nanomboana azy teo mantsy aloha dia ny resaka momba ny tsy fandriam-pahalemana resaka momba ny ankizy resaka momba ny zava-mahadomelona zay tena anisan'ny mampitahotra mihitsy satria tamin'ny taona lasa iny angamba isika raha tsy diso no resaka teto amin'ity radio ty na roa taona lasa angamba zay hoe mihanaka ny zava-mahadomelona eo anivon'ireo sekoly lehibehibe eto Antananarivo eto ary nangalantsika pahay azy mihitsy polisy misahana ny université teto ka ny fampitandremana tsy ireo mpianatra ireo amin'izao ora zao satria any am-pianarana ry zareo amin'ny ankapobeny fa isika ray aman-dreny indrindrandrindra aoka mba samy mailo itsika mety tsy ahita ny zavatra ataony zanatsika any am-pianarana any any am-pialany any amin'ny fianarana iny fa isika kosa mety mahafantatra ny fietsiny sy ny toetoetrany rehefa ao an-trano ao fa tokony ho fatapatatsika ray aman-dreny any hoe ohatrany ahoana ny endriky ny zany ankizy hoe midoroka zava-mahadomelo zany raha ohatra ka tsy fantatry ny ray aman-dreny dia mba miankavy ny ray aman-dreny mba hidoroka kely aloha afantatra hoe ohatrany zao le izy fa tokony mba fatapatatra le izy fa rehefa hitanao zany hoe misy zavatra hafahafa miseho amin'ny zanakao dia mba mailomailo ihany hadihadio iza ny namana tompoko ny tena mampianatra ny zaza ny namana na mampianadratsy na mampianatsara dia ny namana ny tena fampisarisarika ary matoa misy namana koa voasarika dia satria ny namana io no manao an'izay ary misy zavatra hafa any mampiova tsy kelikely tsy hoe tonga dia olony ratsy akory raha ohatra ka lasa ratsy ohatra le zavatra atao le zaza tsy hoe tonga dia olony ratsy ane le mifanena aminy le hoe namany fa misy haratsiratsiana kely haratsiratsiany toetra tadidio fa ny zavatra ratsy ao moa ny raha matoa psikologa mahay manazava an'izany ny zavatra ratsy eto amin'ity fiainana ity manintona mahafinaritra ny ratsy fa ny tena aloha zany hoe Francis misy le tena fitaka maimboampy mihitsy eo aminay moa zany nisy an'io rehefa efa nizanao fongarina tsikelikely izy fa manomboka merita fa mbola misy fongorina sa fongarina fongorina ny fongarina mantsy avoaka fa ny fototeny zany samy fora daholo ny zavatra tena gravy omeny zalan'ity hoe cookies na spice cake ty ny ankizy na omeny jus zay efa asiny an'le ranon-javatra omeny aloha androany omeny indray rapitso tsy mahatsapa mihitsy tsy mahatsapa tsy mahafantatra rehefa avy eo amin'izay tsy ameny intsony fa mitady tsy maintsy mividy fa tena azonareo antoka nefa kafe vidiny body isamara iny nefa tsisy ny mino anatiny sao dia fa asiny tsikelikely ihany tsy body fa ilay mpivarotra hividianana azy ihany fa asiny tsikelikely izy ny antony tsy nividianantsika intsony fa ka manina lasa ohatra nisaky makato amin'ny RDJ te hisotro kafe foana nefa za tsy misotro ka le amboaritsika ato ngamba ny amboaritsy sasany iny le izy io zavatra io zany miteraka fahazarany ratsy ary io tsy voatery io zavatra voatonona zay rehetrarehetra zay fa na nitoetra fotsiny aza rehefa tena misy fomba fiteny averimberinao matetika dia lasa ohatra ny zatra ny fiteny iny ianao ka eritreretanao fa hoe ity teny ity dia teny tsara ity teny ity dia teny ohatra fotsiny ny ankizy manao hoe ki ny ki anie ka tena teny ratsy ny ki dia tena teny ratsy ka tokony zarinao ny ankizy hoe aza miteny an'izany raha kizy raha mbola tsy fantatrao ny dikany dia ity zao misy dokam-barotra ki Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave
depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc, n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Menay karaisony fiovana Baobab plus no anome anao izany Baobab plus no anome anao finday amile marika tsy nedy voavidinao hatrizay smartphone natolotray mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao de zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone de azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoy larana 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra Sady mihinana farilaka amonanao Fa loatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsily saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa zany no farilaka mora karakaraina efa ho 15 taona zao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka faramadimy Sotra farilaka farilaka mitombo ampifaliana misy ny tsirony vanille sy banane. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tombola goavana be miaraka amin'ny orinasa Agrival. Isaky ny mividy gony Provence iray ianao dia afaka mandray anjara amin'ny fisariana izay mety azahoanao Provence 3 taona be izao. Télé ary finday avo lenta tsapao ny vitanao. Provence Agrival ho aingam-pitombo ny biby fiontonao. Marcom Prod manolotra ho anao bloqué des stress ao amin'ny 15 kanto Mahamasina ny zoma 17 jona manomboka amin'ny 7 alina miaraka amin'ny THT ODA Chantal Lousfa ary Suspense isan'ny koa ny animation DJ miaraka amin'ny DJ Tana sy DJ Nira fitipitirana 7 ariary bloqué des stress showcase miaraka amin'ny THT ODA Chantal Lousfa ary Suspense ao amin'ny 15 kanto Mahamasina ny zoma 17 jona manomboka amin'ny 7 alina bloqué des stress. Ça c'est ça. Tu sais que Bricolande m'a donné un lampion, j'étais avec maman chez eux. Raconte-moi, Bricolande. On a acheté beaucoup de choses et on nous a offert un ticket tombola et les lots sont des peintures. Maman dit que ce sera bien si on repeint la piscine. Un parfait, c'est une perceuse que mon papa rêve d'avoir et aussi un aspirateur. Il y avait des produits à prix cassé et des paniers garnis. Il faut que je parle à maman. Il faut qu'on achète Bricolande. Offre soumise à des conditions. Bricolande, tout pour l'habitat. Sady mihinana farilaka amonanao fa loatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsily saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa zany no farilaka mora karakaraina efa ho 15 taona zao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka faramadimy Sotra farilaka farilaka mitombo ampifaliana misy ny tsirony vanille sy banane tonga ny fety hatramin'ny 3 jona ho avy zao mora be mibokebro Line TV 3 alina ariary monja dia ahafahanao mijery ireo fandaharana tianao indrindra
horonatsary, série, lalao baolina kitra, na ihany koa dessin animé. Arivo ariary isan'andro anie zany no aloha dia mahita ireo chaîne izay tianao rehetra e. Eny amin'ny Fanjinjara Blue Line ary fotoana e. Tonga ny fety! Te hana vakansy valinareo amin'ny fety hasaramanitra ho avy zao. Tecno manome voyage memem-po an'olo roa e. Anosy Majunga. Miviliana alinareo smartphone Tecno toy ny Spark 8 série, Pop 5 série, Camon 18 série amin'ny shop Tecno mahazatra anareo. Le direct mandray anjara amin'ny tombola. Tsy ne ho avao no lasa Anosy Majunga. Tecno, expect more. Dès la naissance, votre enfant est le centre de votre monde. Mais un jour viendra où il ira à la conquête de son propre monde. Dès maintenant, accompagnez-le à vivre ses premières découvertes. Pour lui donner du courage, renforcer ses défenses naturelles pour l'aider à affronter les défis de chaque jour. Apta Junior Pro Nutra Advance est une formule inspirée des besoins des enfants. Elle contient des vitamines A, C et D qui contribuent au développement du système immunitaire de votre enfant, des oméga 3 et du fer qui participent à son développement cérébral. Pour l'aider à construire son avenir pas après pas. Apta Junior, prêt pour l'avenir. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Izay le larana fanareo miditra amin'ny vatana raha ohatra tsy tadidinareo le izy 033 65 00966 averiko foana 032 32 05 266 ary ny 34 30 87 966 averina foana moa rendrimano fa le olona le tsy mahatadida le larana dia efa misy ale feo le vehivavy mahafinaritra mampatsiaro iny foana hoe zay le larana fanareo miriditra na fandarana foaza koa raha resasa izay ihany le larana fahatsika miditra amin'ny vatana dia tsy manina fa patsihivitsika ho an'ny mpianatsaina foana e. Tombony ihany koa rehefa mivantana ohatran'izao ny fandaharana satria dia afaka manoratra nareo izay tsy afaka miantso afaka manoratra nareo raha misy zavatra tianareo tenenina zavatra tianareo ambara aleo foana fotsiny izany no mifanaja mifanaja ihany dia tsy misy mifanopa koa fa misy mibilisatra ny sasany indray indray ny tafiteniteny foana fa tsy any an-tranonareo akory ny ty fa eto amin'ny hainao manjery ozy izy ny namanao raha zay fa lanjalanja le zavatra tenenina le resaka délestage mbola averina foana lasa fa tena mamay izy ity amin'ny poto zao tatoato indray hita tsy mirehitra koa ny ao an-tranonao moa tsy mirehitra ko mainka fa ny poto ery ivelany ery mifandimby eo izy raha tsy tapaka ny jiro dia tapaka ny rano fa ny antso aloha tsy tapahantsika fa raisina foana ka ihany tompoko tapaka marina izy tratra mifatapahana hatramin'ny antso koa raha le antso ny nareo indray lasa tsy dia misy loatra le délestage rehefa amin'ny ariva tsy mivadibadika kely hoe maraina zay zany misy fanenay fohifohy kely vetivety miverina zany vetivety kely dia miverina ohatra hoe indraindray zao misy 2 minitra 4 minitra tsy fantatroana le hoe ino mahatonga le sanao tsy dia zao tamin'ny lahady misy tao ambonora so hoe fa mivetivety dia miverina miaraka tompoko salama salama ie mahenanao fanibe zay mba tafiditra ie miaraba le tafiditra ary ny ao amin'ny studio dia miaraba rehetrarehetra miaina ie dia manolotra ny fiaraha-miorana fianakaviana izay manamanjo fa ny fanontaniako momba n'ilay ankizy lahy tetsasabotsina meana mijery publication mantsiny dia hoe nanombotra rongony dia ny fatorana dia nitsahany omby dia nitaritina tamin'ny fiara zay no fitantaran'ny mpanao gazety zany hoe nisy nahita zany zay zavatra zay zany hoe tokony nanaovana enquête koa zany le olona nyteny any zay hoe témoin oculaire izy zany témoin oculaire izy dia manina izy tsy niantso gendarme satria efa herinandro le zazany tsy hita hevitro manokana aloha zay fa tsara ihany raha mba jerena momba zay fa mety misy complice ihany zany ao matoa afaka mitantaran'izay le olona zay fotsiny ka dia bonne journée dia mirary soa ianao tompok'izay eny ary io mino aloha fampitana filaminana efa mandray ny andraiky ny tsy hoe anao izay fanadihadiana lalina ao anatin'izy ity satria zavatra tsy tokony ho vitavita fotsiny amin'izao izy ity ry larsa sy ny mahany fa raha malala satria namono ny ainy mihitsy ny sarobidy kely noho n'ilay zavatra seho ary dia tena nafapahana mihitsy ny tena sabinama tena no maly fa izay mbola tetỳ amin'ny vila dia tsy nahita an'izay tena nitranga tany salama tompoko miarabe hoe ny tena mampifotoko amin'le délestage any amin'ny andro atoandro mirehatra jirony eo amin'ny andro alina zay tena ilaivana anazy mihitsy
Ya. Ianareo zao amin'ny firy eo ny tapaka? Lasa izy. Lasa izy. Ny rato refet moa zao ato raha simba mihitsy ny yaourt no fatapahany jiro teny andray soro teny. Le izy zany sady manao yaourt no tapaka le jiro. Ka le izy ankoatra ny hoe maizina ao an-trano dia manimba zavatra. Dia le olona manankina fitadiavana amin'izy ireny, izany hoe miankina amina jiro ny fidiram-bolany ao an-trano no tena lasa olana be mihitsy. Minjana be. Koa sy Mira John. Mira John no. Miaraba tompoko. Miaraba anareo. Miaraba Sotara dia miaraba ampieny. Salama. Mba hitarena Larisa fa zay ty amkomena ambomanambola ty vorona fontaine firy ty aminay aty dia vidy rano amin'ny olona zany zay ny tanànan'olona dia 200 indray bidon. Dia mba manentana kely ny komena ambomanambola mba etiketika fa tena mijaly. Izany hoe raha mampatsaka zany mbola hafa koa ny vidiny amin'io? Mbola hafa koa ny vidiny izy rehefa mampatsaka ianao. Nareo efa teny président Pokotany tamin'izany? Zay. Atrany président Pokotany ary mijaly rango. Zany dia mba any tanàna komina mba etiketika efa dia miraha soa antsika rehetra. Miraha soa tompoko eny ary. Ambomanambola. Nefa tokony hoe raha mamijery ny faritra io ny hoe be rano zany dia tsy tokony hoe sahirana amin'ny rano zany. Fa mijaly mihitsy ny olona zany amina resaka hoe jiro sy rano e. Tato moa zany ny rano raha teny amin'ny faritra misy anay ohatrany tsy dia tena hoe mijaly be firy fa ny any ambomanambola zany zao zay no le ivelana Antananarivo tena mijaly amin'io resaka rano io satria ohatrany nareo any ambomanambola zany mialatsinga fotsiny mialatsina rehefa miditra anaty vizy mialatsiny fa tapaka na rano raha ohatra sendra maheno fofofona rehefa tsy miankina aminay izy ty dia fofona sipana ambomanambola indray zany le ty le rano tena mampijaly mihitsy le fivelana Antananarivo. Misy taona le izy amin'ny tsy maintsy mifoha amin'ny 20 alina ianao mitaky an'le izy eo fa raha tsy izany tsy mahazo an'le rano amin'ny robinet any Jirama zany izy ity. Misy koa nanana fatsakana tsy fa nitotofana le fatsakana fa toa hoe efa maloto anga efa ratsy ilay rano efa masirasira le izy rehefa atao rano vola efa nizotra rehefa nanena satria tokony navela tao izy dia anasana lamba na anasana vilia farafaratsiny. Tsy manana fanadiovana azy dia afaka anaovana an'izay mihitsy afaka anadiovana ny ao an-trano sy ny afaka tsara ka salama Francis ty ato ambadika ato ako mamerina manampotra ny arahaba ho an'izay mbola tsy neny teo délestage fanazavana kely ihany satria izy io manko tokony mba fantatsika ny dikany hoe inona dikany délestage. Izy io dia fanalana lesta. Ny lesta dia midika hoe lanja zavatra mavesatra io zany. Ny lesta dia dika amin'ny teny frantsay koa hoe poids. Raha namaky an'ilay boky nisoratany Jules Verne lay antsoina hoe le tour du monde en 80 jours isika dia misy fotoana zay mandeha ballon mandeha iny montgolfière zany izy ty tsy Jules Verne fa le rangaly tsy passe-partout le mitorana passe-partout iny ngasy fa David pistonoko aminareo ihany mitaingina an'le montgolfière izy ka rehefa mavesatra be iny dia mba dorana zany le oxygène mba hiakatra le ballon iny miakatra fa rehefa diso ohatrany hoe tsy miakatra izy tsy ampy le fiakarany dia anasorana le poids ao anatiny ao dia lestena zany le izy asorana le gony pasika na asorana fitaovana rehetrarehetra zay azo atsipy any ambany any mba ho maivamaivana mba hiakatra kokoa ilay ballon. Ino antsoina hoe délestage iny anesorana ny jiro zay mandeha ny courant zay mandeha any amin'ny quartier sasany mba hampirehitra any amin'ny quartier sasany. Fa ity moa zany tsy fantatsika fa miara-tapaka ny quartier rehetrarehetra ny antony dia izao mampiasa jiro daholo ny ankabeazany olona rehefa hariva ny andro. Ka izay tsy mampisy ny délestage amin'ny andro atoandro tompoko tsy dia misy loatra hoe loatra fa efa tena grave be izay matoa hoe misy délestage amin'ny andro atoandro zay efa tena fa mihoatra ny zakany zany ny milina zay ampiasainao zany. Zay ny délestage tompoko noho izany tsy dia misy délestage amin'ny andro atoandro loatra misy izy zao fa efa tena fa grave izy matoa misy délestage atoandro zay. Faraparany herinandro teo moa nisy intsy tafatafanirahana tamin'ny ministry ny angovotra izay mitondra fanazavana hatreto aloha zany mbola tsy mahafapo-vahoaka foana ihany le izy tsy mahafapoka za manko izao tafiditra ao anatin'ny vahoaka tenen'ny vahoaka efa any amin'le hoe efa ho lava reny le izy dia maka leo
ny facture nefa tsy maintsy aloha foana isam-bolana ihany koa zay mampitaraina an'le olona tena zay nge tsy afa-po amin'le service-nareo tsy mba misy fahatapahana foana le izy rehefa maritana azy zao là ça le délestage action de délester d'enlever une charge afin d'alléger quelque chose ny teny Francis teo moa zany le izy dia any ambadimbadika any zany atao mifandimindimby io zany tapahana indray aloha ny andehanana le olona tiany Francis resahana teo marina zany Phileas Fogg marina le tia dia nataony Jackie Chan film koa izy iny tsy haiko vitandary isany ny tour du monde 80 jours ilay nanaovany Jackie Chan azy dia nisy an'le dessin animé taloha iny dia le bibidôle ny Phileas Fogg sy ny Passepartout sy ny personnage rehetrarehetra tao anatin'ilay izy fa le tantara tsy niova akory ny mananjo kely ihany koa tsika mba hiresaka kely ny ao anatin'ny tontolon'ny ankizy ihany le izy fa le resaka le hoe tenin-dratsy toetra le vidéo be iny zaraha tena tonga dia miseho tena manahirana kely any le izy satria dia afa-baraka ny ray aman-dreny zay voalohan-ten'ny olona voalohany rehefa mahita an'le izy lasa mampitaintaina hoe sao dia sao sanatria vita amon'olona raha ohatra ka mifanenanena iny an-dalana eny na mifanena amin'le olona tenenenina izy moa izy ty ITR Nandray anna tany le saolo izy ianao. Allô. Salama mama. Salama toko. Salama aby. Salama mama. Ya, resaka fandriampahalemana ihany aloha ny tiako resahany. Fandriampahalemana eto Madagasikara tsy mandry fahalemana Antananarivo. Fanafiana teny Nosbe zany, teny amin'ny 67 Isabotsina-mena. Koa manaitra ny tompona andraikitra amin'izany fa mijaly loatra ny vahoaka sotra tompo. Dia resaka jirama zany manaitra ny tompona andraikitra amin'ny jirama mba ho tomombana tsara ny jiro eran'ny Madagasikara fa dia tena mijaly loatra dia le stage mandava-taona zany sotra tompo. Koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra naiza misy azy. Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby. Manerana Madagasikara sy ny any ivelany dia kokoa aby trano tsy misevaritra izay tsy maleky alokana dia tokony iray iny tsika malagasy aby. Misaotra tompo. Misaotra mama. Mankasitraka mama. Verina kely amin'ilay resaka teo tsika. Phileas Fogg ilay anaran'ilay olona teo. Le Jules Verne ilay resako ka. Jules Verne ilay nisy nanontany teo iny. Ilay izy io samy tompona anaikitra daholo tsirairay hafa le mitady excuse lavy tokoa fa tsy vahaolana intsony. Efa ianao aloha izany dia tokony mitady vahaolana amin'ilay izy fa tsy izao indray dia izy dia izao indray no nahatonga anio. Miarabanareo mianatra e. Salama e. Salama tompoko. Momba an'ilay tsy fandriampahalemana. Raha mba sosikevitra ihany moa izy ity raha mety. Ny nazo eritreritro izao polisy munisipaly atao misahana ny fifamoivoizana. Ny polisy nasionaly mba atao mandehandeha eraky ny tanàna matena efa mamay fa tsy loza ny zalama nakanakana moto sy taxi be fotsiny. Ny resaka délestage naosoloana impira ry ministry tsisy vahaolana raha tsy hoe tena fitondrana fototra mihitsy mitady vahaolana amin'ny gomety reny ary izy trasan'ny délestage eo amin'ny kabarina. Anisany fampanantenana natao e. Tena le vahoaka. Ka inona monko izay le fampanantenana voakato aloha teneniko moramora. Sasa tompo. Mankasitraka tompo. Tsy atandro tsy ala lisy tao mamely foana mihitsy ny anina izany. Tena nosy zatona rehefa tsy tapaka ny jiro dia nitapaka ny rano fandimbindimby eo e. Samba mahazo ny anjara tao. Dia tapahana kely aloha izany ny ary dia alefa indray ny anakana. Kakabe afaka fa Larisa tika Larisa. Larisa afaka. Niova be ao Larisa zay. Izao no raha tonga any. Araba. Allô, miaraba nareo mifitra. Ya, resaka tsy fandriampahalemana ihany. Izy io le nitenen'ny Francis ihany no nitenen'ny izy iso mba afaka atony fanazavana ihany le resaka fanoromana antsy tamina tany amin'ny faritra Beko iny. Fa misy vaovao izy iny nomaly tamin'ny fahitalavitra. Nefa tratra ireo bandy mpanao anazy io fa tena tsara mba mila fanazavana bebe kokoa avy amin'ny Francis fa mety mahafantatra vaovao izy amin'ny izay ihany fanamariana kely misaotra indrindra tompoko. Misaotra e. Le izy moa zany ngamo afaka manao libanina rehefa manao karapanondro e.
Ray orin'le azafady tena azafady razanetsaka izay zary jeray banina am'zao azafady moa rehefa mijery an'le filazana le famijirama zany ahako a tsy misy ampefoloha mihitsy aho ary zay mahatonga ny anay tapaka maraina tapaka riva tapaka alina tapaka atoandro tsy hitako ihany tapaka amin'ny dimy Tsika ampefoloha sy ny manodidina fatapanjiro tsy malovola ty tsika ry ampefoloha miaraba ina moa ofian'ny zavatra maromaro oui oui manana olantsika de le stage tsy haiko fidi-piainana eritreritra karama tsy fandriam-pahalemana moly Nicolasy ny sipa eto kodaraka amin'ny fanahiana hoe mety efa zany hoe eny samy mbalaza ohatra hoe mpanao gazety any nareo fa mpanjakama kokoa ngama mpanao gazety zay izy mihitsy de mila mpanao gazety tena quatrième pouvoir sika ry mpanjakama satria mila masitsika kokoa le mpanao gazety miresaka zany ohatra ny andafy zay matokana batabata eto avy miteny zay tiako tenenina ohatra zany taloha misy fandarana hoe oui ou non tonga de zay aloha fanontaniana apetraka an'le mpanao politika ohatra hoe mangalatra zay ianao eny fa tsy atsafaka le manao hoe ka le izy makary de miodina 5 kilometre zay tsy fantatra hoe lasaiza le valzay hoe hitanao le any ambanidia de tsy any le izy fa any analakely ohatra fa tonga ohatra zany raha hoe anina hoe azo ampiasaina ve le tsy mirosa tsy azo zay aloha zany ohatra zany satria zay no tenen'ny Guatemala hoe ohatran'izay nisy vavolana ohatra talitelesta ohatra hoe firy ny polisy ao sy miaramila atotra misy mivoaka ihany tampoka zao nefa tsy haiko alalana zany alalany vahoaka zany hoe fa maninona mbola misy any le izy nefa ohatra mamoaka ihany akademisy ny taniny sy ny taniny de mila mpanao gazety zany masika kokoa fa tsy le tonga de tsika le resaka misy mandray fandehany ihany de lasa malefa felaka le anaran'iny felaka felaka de lasa raha mitana izy de raha tanana izy de felana parapluie izy de felany ary fa raha ohatra zao izy de felaka ny ray volan'ny ankizy ray volan'ny teny malagasy zay ty eny tompoko allo miaraba miarabana rehetrarehetra hoe miaraba tompoko inona moa ty isaka fantaniny kely fotsiny itsika eto Madagasikara moa manana brigade de stup sa tsy manana maro mihitsy misy gendarme de misy ny polisy misy gendarme misy ny polisy ok le resaka fambolena zava-mahadomelina aloha zany lazaina hoe tsy hitany iny fa le resaka héroïne satria vao hitako voamala vao nahita an'izay hoe misy mpivarotra héroïne tratra satria ohatrany hoe maromaro olo mifamezivezy be teo amin'ilay toerany raha eto Madagasikara tsy ataoko hoe mbola tsy manana laboratoire afaka manao an'izany héroïne zany tsika par contre mety export niditra avy any ivelany io na misy olona napiditra tsara le manapaka le avy aty ambany fa fanontaniana fotsiny hoe le any ambony zany ahoana matoa iny ange tafiditra eto nisy napiditra nisy ny commande de misy ny distributeur de rehefa hanapaka ihany de tabahoatra ny ambony hatra ny ambany c'est bon zay izy tsisy olana intsony fa zay foana moa le olana eto hoe misy mpangalatra-trondro ok de le mpangalatra-trondro aty ambany tratra fa le mpividy sy le mpanabizany ambony tratra mihitsy resaka jirama ndray iny moa zany efa film mahazatra ohatrany jirama ihany diska efa lohagoka ho izy fiteny mitaraina ndray tsika satria adiny telo izy zao mankony presque isan'andro izy adiny telo fa raha andavanandro le ohatra mahazatra izy 30 minutes adiny ray sasany tsy naniny eretana ihany s'adaptation fa zao izy efa adiny telo de moaina ndray tsika de rehefa avao ndray izy tsy moalina ndray mangina ohatra ny vidim-piainana fa izy miteny vidim-piainana hoe ahoana izy zao tam'le vomarary iny ihany oe be fa rehefa aveo mandeha ho azy de misy miteny teo hoe tsisy jirama many misy filoha-pirenena teo na vitana takatra jirama mahazo bénéfice tsy perte izy ohatran'izao donc matoa nisy navita zany tsy ampotoa mazava le tena anontany fa ny any zaza mampimely ty tia isan'andro aminay zany adiny roa sasany adiny telo le izy omaly adiny ray de faly be la nefa de le stage zany ny anarany azoko mihitsy
Tena rehefa le tapaka jiro dia mbola manao an'ilay hoe rehefa mirehitra dia hoe Allo? Miarahaba tompoko, salama. Miarahaba tompoko maheno. Maheno zay. Le resaka dirama zany io na itabataba eo tika na aninona eo tika dia aninona eo izy efa inono fotsiny eo ary ianao tsy maintsy mandony jiro rehefa tonga fandoavanao jiro fa raha zany dia tapaka any ianao. Efa tamin'ny mbola kely efa tapaka. Eno ka zay le izy efa androany ray le momba an'le lalana io any amin'ny lalana le vidim-bary iny vary lafo zita zao eny am-pena dia le vary manala lolo reny. Da manala lolo zany nefa ny lalana makany 36 kilometra makany ataonao adiny 5 miala be ao Mangatany nefa ny Mangatany zany Mangatany Antananarivo 40 kilometra ataonao adiny ray latsaka fefany dia zay zany Mangatany amin'ny tompona andraikitra amin'le momba an'le lalana mba dereo viany mba dereo any ge mamokatra amponina any mizany vary farany lafo ty teny tena le vary menamena vary manala lolo reny nefa dia tsisy very ny lalana iny hatramin'izay mbola kely mihitsy ka hatramin'izao efa 30 taona zao tena marina be zany dia zay fa misaotra betsaka dia mirary daholo daholo ny zany raha misy zavatra tena nampihorokoditra anahy dia le vaovao izay milaza manambara manao hoe tsika any anisan'ny kapitale maloto indrindra. Fatelo. Hitako iny. Anisany moa ny teneniko anisany ka tsy manolona laharana fa mampitahotra maloto fotsiny. Tokony fafao tokotany zay vao mety am'izay marina fahitsena 26 hoa le izy raha tsirairay le olona andavanandro tena kivy be za aloha zany tena mahasamy teny satria za tsy le karazan'olona manary eny an-dalana dia mitatatata mahatonga ny atao anaty posiko misy dia tena hoe feno fako mihitsiny mahakamo dia ianao nge mezan-jalana rehefa misy aneny ialahy dia mitahiry fako anaty posy isaky ny andeha anipy ianao dia hoy izy le zanako manimba tontolo ainana sady le izy mampahoaina be rehefa voateny ianao fa tena mahasosotra anahy kosa raha ty valy teny ty hoe aiza hoe iza moa ny firenena akaiky ny USA hony naverikely teo hoe isan'andro adiny 3 na adiny 2 le maty le jiro dia ahina ny jirama adiny ray le izy dia faly ery ianao nefa délestage any iny hoe adiny ray androany nefa misy mahasosotra anahy amin'le izy fotsiny eo amin'le tena fantany mihitsy hoe eto ny ilaina le jiro io ny eo le izy ny tapaka ohatrany hoe miteny hoe io fa falifaly ny anay moa zany efa tsy raharahanay atso fa hohanina ihany no ny vary na maty ary ny jiro fa makamo fotsiny lasa andrahoana aloha be ny vary efa mangatsika le izy lofa nay ny doka Mariatsika eto amin'ny RDJ enina amin'ny 90 teboka NFM ny fetin'ny mozika 2024 mozika festival ny talataraka amin'ny 20 jona 2024 rivotra mivoaka miaraka amin'ny Eric, Honora, Gottlieb, Francis Turbo, Larissa, Godard, Reine Bouzy Seu irahana amin'ny Nina Bolimaku FSC Musique Tarkazuari Princio Wada Yunks Eusebia Gova Raers Is Road Show ivezivezy manerana ny tanana Antananarivo mandritra ny tontolo andro
Mozika Festival arahanao mivatana eto amin'ny RDJ enina amby sivifolo teboka enina FM sy ny page Facebook RDJ 96.6 FM YouTube ary Canal Plus événement ny talata raika amby roapolo jona manomboka amin'ny fito sasany maraina. Mozika Festival homariantsika amin'ny fomba miavaka ny fetin'ny mozika. Mozika Festival karakarain'ny RDJ sy Orange miara-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo J Audio Canal Plus mikorana. Mozika Festival ny talata raika amby roapolo jona eo amin'ny avenue de l'Indépendance. Bonjour, ici c'est Tansmine. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Hey, t'as un smartphone na kovenao? Baobab Plus mety aminao. Baobab Plus misy ilay smartphone azonao aloto kelikely ny vidiny. Manomboka amin'ny 3,00 ariary isan-kerinandro dia efa mahazo smartphone. Efa misy ao koa ny Tecno Spark 8. Ilay ika farany vao nivoaka tamin'ity taona 2024 ty e. Sady azo aloto kelikely koa ny vidiny. Ny smartphone dia azo aloto kelikely ka manomboka amin'ny 3,00 isan-kerinandro. Hitanao manerana ny nosy. Antsoiny laharana 034 11 373 39. Baobab Plus, mampivoatra ny fiainanao. Visca, batterie mateza sy matanjaka. Visca, manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères. Visca, hitanao ny toerana rehetra. Visca, eto tanahy sy ny manodidina. Ivanko manolotra ho anao. Sotra lesomara! Zay, ao amin'ny Palais des Sports, ny 3 Jolay, manomboka amin'ny 3 ora sy 20 minitra, hanomezam-boninahitra ny mozika napetraky nary, iarahana amin'ireo mpanakanto namana. Jifaoten'izao ny tapakilanao ao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny Massine La City Ivandry, Akourdigue, Smart Tanjombato, sponsor RTL, Massine, partenaire Ticketplace, Pretty Woman, JLJ Boutique, MJT Viagy, boisson officielle, Chill, partenaire média, RDJ. Daddy Cool, Mada DJ présente Indépendance Night ce 25 juin au CFM Anoussi. Première partie, le plus grand bal des jeunes à Tana à partir de 14h. Deuxième partie, la plus grande soirée de l'indépendance à Tana à partir de 18h. Discothèque géante, Dance Street, feu d'artifice, shooting party, parking automoto. Indépendance Night ce 25 juin à partir de 14h jusqu'à l'aube au CFM Anoussi. Partenaire média RDJ, partenaire Mada DJ officiel, Annick Beauté. 5,000 ariary. Misy namana dia misy ny akamabe. Eo ny mahazatra, sa ilaina koa ny zava-baovao. Tsara ny miome, fa hafa ny mifanitsika. Maro ny ankafiziny, fa raha ihany ny tena tiany. Ary betsaka ny yaourt fa hafa ihany ny Yoplait. Tsy manan-tsahala, fotoana mamy, tsiro tsy manam-paharoa. Yoplait, azo antoka, yaourt manaraka fenitra iraisam-pirenena. Vita malagasy. Yoplait, yaourt vita malagasy, ho an'ny malagasy. Yaourt hoaiso anao. Yoplait, hafaliana tsy landy. Dubstyle, la boutique d'Easy DJ Gucci vous présente Dawana Laz le samedi 25 juin 2022 à partir de 18h au casque PK0 Madara Il Soara. Show inédit avec Mad Max, Naël, Wada Siongs, Malm. Ambiance non-stop sur 2 pistes avec les meilleurs DJ de Tana. Dawana Laz, casque PK0 Madara Il Soara. Le samedi 25 juin 2022, 10 000 Aria. Sponsor officiel Booster. Média officiel RDJ.
Sous le haut parrainage du ministère de la Communication et de la Culture, Blaise D vous présente Journée des Arts et des Talents, le 17 et 18 juin au gymnase Coubertin-Condjan. Au programme, show, partage d'artistes professionnels, vente expo, formation, ateliers et d'autres activités. Les invitations sont à retirer gratuitement au soutien Pflou, Kram 14 et KM Antavoud, Pepper Store La City et Accordic. Contact 034 48 201 74. Sponsor officiel, CH, DL Visual, partenaire média, Dreamer. Radio officielle RDJ. Hey, andada amizay zao RTL Madagascar sy Fairworks manolotra anao Super Dad. Ny sabotsy 24 jona ho avy zao manomboka amin'ny 7 ora maraina en terrain de foot Escantanmena. Izy varotra sy fampirantiana, lalao isan-karazany, azahoana loka maro be. Izy fampisehoana miaraka amin'ny Reko Band sy Samuel. Aza tonoina ary Super Dad. Sabotsy 24 jona manomboka amin'ny 7 ora maraina en terrain de foot Escantanmena. Infoline 033 68 680 41. Radio officielle RDJ. Tonga ny fety! Hatramin'ny 30 jona ho avy zao, mora be miboaka Blue Line TV. 3 alina ariary monja dia ahafahanao mijery ireo fandaharana tianao indrindra. Horonan-tsary, série, lalao baolina kitra, na ihany koa dessin animé. Arivo ariary isan'andro anie izany no aloha dia mahita ireo chaîne izay tianao rehetra. Eny amin'ny fanjinjara Blue Line ary fotoana e. Tonga ny fety! Farilac, ilay koa mambarim-bazaha ahitana fer, calcium, vitamine 12 ary mineraly, manampy ny zaza amin'ny fivelarana ara-batana sy ara-tsaina, manome lera ho anao. RDJ amin'ny 7 maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Tsika tonga eto na dia zanatsany ary ny namana foana misy ny fahavoazana tamin'ny namana dia mifanampy amin'ny namana ny tolotanana iray izay atolotra ho an'ny olon-drambelo miaraka amin'ny tonton-pa dia José amin'ny tarika niasina dia Tal indray aloha dia tsy fantatro izy io Talina ny andafo izao fantatro ny sabotsy fa 2 jolay izy io no mitranga ao amin'ny Le Galet manakam-bahiny eo ampitan'ny EPP zany dia ny fandraisana anjara amin'io dia Rayal Ariary 10,000 francs. Ny atsona raha mila filakeloko nareo na andefa fanampiana koa 034 42 113 59 zay dia ampio izy reto ampio fanamany raha tsy afaka manatrika any nareo afaka manampy nareo miantso an'izay laharataribenimeny tata zay dia mba mifanampinampy eto tsika zay mba hitondrakena le saint-doivy ihany koa za kory zareo fandefasana vola fa nivelany mankaty Madagasikara izy ity ho anareo diaspora ity tolotra ity na ho anareo izay te handefa vola mankaty Madagasikara raha gasy dia gaspora fandefasana vola fa nivela mankaty Madagasikara ny firenena afaka mandefa vola mankaty Madagasikara dia reto avy États-Unis, Canada, France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne ary Italie. Ny vola dia tonga amin'ny alalan'ny Orange Money na Airtel Money. Maimapona ny fandefasana ny vola mandefa vola avy any mankaty Madagasikara dia ankoatran'izay ihany koa rehefa maka le vola ianao dia misy frais de retrait na ohatra ny mahazatra ihany raisinao amin'ny ariary ny vola rehefa tonga aty izany hoe tsy euro na salasalan'izany zany na dollar voilà dia nitolotra tsara be amin'izao fotoana zao moa zany tena tsara be omeny zareo dia raha vao mandefa vola voalohany ianao mandefa 10 euro ianao dia manoratra code hoe RDJ dia mahazo 20 euro 20 euro de plus zany hoe lasa 30 euro ny vola azonao dia araroty tian'izao zany zareo zay hoe RDJ zay ny code ampiasainareo zany ho anareo any ivelany andefa vola ny havana na namana aty Madagasikara aty dia ankoatran'izay mila mitélécharge le application saint-doivy amin'ny telefona ianao ho an'izay hoe andefa le vola foana ny andefasana le volany tsy manina fa mety foana tonga dia fa tsy maintsy hoe Orange Money na Airtel Money.
Ie, dia zay ny anazy manao bary ie, dia atsika mpanao fanatanjahantena ao anatin'ny orinasa indray koa aza adino ny jeu corporatif interentreprise ny sabotsy sy lahady ho avy izao etsy amin'ny complexe sportif Ankatso misy volleyball, ny basketball, ny football, ny moverball, tsisy inka, tennis de table, ny beloty, ny jeu d'échec, ny fanorona sy ny maro hafa dia afaka mandray anjara daholo na entreprise publique na privé na ONG na association syndicat na université association misotra tsara mihitsy ilay izy corporatif interentreprise deuxième édition izy ity dia anasana antsika rehetra izay tia manao fanatanjahantena any anaty orinasa tsirairay avy any. Ny zavatra mampime anary eto mba mijery an'ity Facebook ity dia misy an'le hoe bonne fête papa, misy vola 20 000 ariary atao zaro boky dia partage an'io daholo ny olona arivo tena mahantra raha tena sery za koa mbola nananao aliva mezany olona tena mahantra misy bouquet de fleurs zay dia 100 000 no nanamboarana anazy 20 000 ariary dia misy otra voninkazo chocolat ampovoany partage an'io daholo ny olona arivo bonne fête papa Andriamanitra mahantra loatra papa raha iny raha papa ohatra anao tsy mana raha ohatra hoe 500 BTB atao laotra mety tampotampoka zao tenisa dia mody tenisa mifanina ny zavatra anankiray fotsiny lay zavatra voalaza teo ilay misy an'ilay boikely rola ilay manao menance amin'ity tambazotra dia mampalahelo ilay mijery an'ilay zavatra ohatran'io zany tokony misy fandraisana anjaikitra ihany aloha zany ho raisiny ny cybercriminalité sy ny ohatrohatran'izany mba famirana ny zavatra mihoatra ny tony fa lasa mihoatra ny lolo ohatra ilay izy zalahy ilisa mihevitra hoe voainy efa ilisa ka tsatsaka azafady tatama amin'io mbola matsoko kely tena marina mafy tena matomanao andreny hoe bandy zay matomanao tovy amin'ny very le roa tsy possible dia na dia zanatsara misy ny vahiny ao mizara avao amin'ny canal plus io raisy zareo larisaka miarabany za tsy mahay mandray lehilahy resaka ny miarabany Stéphane sy Bolide faly miarabantsika mpanaraka fandarana rivotra sy tsika eto amin'ny plateau tsisy vinantsika mitsonga ambany fa izay avy eto amin'ny canal plus ihany mankalaza ny faha-telopolo taona ny canal plus Afrique dia mitondra promotion ho antsika izay maniry tia hiditra ao anatin'ny fianakavian'ny canal plus izao ny fotoana nararotana satria misy promotion 50 000 ariary monja dia tafidiranao canal plus ao atokantranonao ao tsy vitan'izay nefany fa gratuit installation sy livraison dia mandray anjara avy hatrany koa ianao amin'ny fisarihana grand tombola izay mety azahoana 4x4 moto sy loka maro isan-karazany efa tafiditra avy hatrany amin'izay ianao mandray anjara avy hatrany amin'izay fisarihana izay dia ho antsika ihany koa izay efa mpikambana izany hoe efa ao anaty fianakavian'ny canal plus dia tsy diso anjara ihany koa nareo fa mbola mahazo tolotra ihany koa dia omeko ny zay zao ekipa VAD izany hoe manao vente à domicile ho antsika izay efa mpikambana ao amin'ny canal plus zany raha manao riabonnement mialohany fataperany sarinao ianao dia mahazo an'ilay bouquet supérieur izany hoe raha manao accès ianao dia mahazo evasion mandritra ny 2 volana amin'ity promotion fatelopolo taona raha manao accès ianao dia mahazo milamina raha manao milamina dia mahazo accès tsy milamina ianao tsy accès dia mikorota manday anjara amin'ilay grand tombola mety azahoana fiara 4x4 sy moto ianao misy abonnement telo taona ihany koa zaraina ho an'izay voasarika azo atao mainty le 4x4 dia raha ohatra fume le vita tonga dia alao dia anapiky kely anazy angamba ho antsika somary teritery amin'ny fotoana tsy dia manana malalaka loatra zany amin'ny fotoana afaka miantso anay ekipa VAD dia tonga any aminao any izay manao livraison sy installation ny avatarana anay izay le mandeha sprinter canal plus maintimainty iny raha sendra mifanojo anay nareo dia mitsoka mananto fa sprinter canal plus dia manakana fotsiny ianao raha ohatra hoe tsy mifanojo anay moa ianao dia afaka miantso ny laharana 034 72 265 75
034 72 265 75. Misy mandray foana io rehefa miantso ianao a dia vita ny andro anaovanao commande ihany ny installation anao. Azadiny fa za iny manatona anareo any atokantranonareo any, zany hoe tsy mila midéplacement mihitsy anareo fa zay ihany no tonga any miantso anareo dia zay manatona anareo. Ho an'ny eto Antananarivo io a. Ho an'ny eto Antananarivo. Fa ny zany hoe ny ivelambelana Antananarivo manao any? Efa misy agence dia afaka manantona ny agence. Zareo manao an'lizy ihany. Misy manontany azo zalahy hoe le viadeby io maimaimpona sa rehefa manao an'lizy ianareo? Ny eny tompoko. Ny manao installation ny any an-trano moa gratuit ny installation ho an'ny eto Antananarivo. Fa ampidirina ny aliry. Zany hoe installation gratuit zany tsy maintsy amin'ny 20 km miala Antananarivo no afaka atao gratuit ny installation. Efa mandoa frère mihoatra zay. Ambony folo ny tonga ao ny équipe Canal Plus amin'ny teny mbola tsy miditra fa ny aliry tsy mifatotra. Mbola tsy vita. Zay le alika fa ninjera fa veloaloany. Veza bekana. Tara re fitipiti zalary. Famotinana ho antsika maniry te hampiditra Canal Plus dia aza misalasala miantso an'ilay laharana teo 034 72 265 75. Ho antsika efa mpikambana kosa azadiny manao réabonnement amin'izao fa raha manao réabonnement ianao dia mahazo bouquet supérieur pendant 30 jours sady mandray anjara rehetra tombola. Na mampiditra ianao na manao réabonnement samy mandray anjara avokoa amin'ilay fisaria. Zay mihitsy ny tsika antaniko teo manko. Fa raha ohatra zany mampiditra ako dia ny ato tokanala dina ny ambonin'ny tokanala. Mamoaka. Le grand tombola. Afaka ray volana vao manao tokanala. Sotra zalahy. Sotra makasitraka dia raha mbola misy hatra tenenina dia teneno fa apiditra vahiny hafa zay. Sao dia mba ohatra hoe mbola misy. Kely farany ngamba le numéro atsika izay mbola varindrina any atokantrano any 034 72 265 75. Io le numéro mahazo. Mbola tsy mahazo mbola hita eo. Misy sa hita kosa zareo amin'ny aire du bypass ny zoma fa 4 volana jona 2024 manomboka amin'ny 7 alina izy ity. Fa nainy DJ Kero izy io mividipidirana dia 2 alina ariary monja. Zafato 2 alina ariary monja le vidipidirana. 2 alina ariary monja vidipidirana ho an'ny bietsotra. Raha réservation kosa dia 3 alina ariary. Afaka miantso laharan-tarby 034 77 045 46 nareo dia tena mampiavaka kely an'izy ity koa zareo. Dia maimaimpona ny fanaterana ny bie ho an'izay anao an'izay fa mandre atoerana izay miantso laharan-tarby tokana monja fotsiny 034 77 045 46 rehefa mba te hanalazy kely miaraka amin'ny voay allo tianao tafalatsaka misy argodara reny misy sahita ao amin'ny aire du bypass arina afaka mividy tapakila ihany koa nareo amin'ny aire du bypass ao ihany zany no misy an'izay voan'izay tapakila izay. Les bandes Andrew Wiggins, les bandes lava be enjana be amin'ny Golden State Warriors tena misaoty zany tena milay mihitsy ninka enjana be ary izy dia tamin'le teo tamin'ny maraina le nijereko teo na 26 points le ry dia 13 rebonds le bandy io fa enjana mofomofo mihina mifatiny amin'ny tableau fantatra raha sefitsika tsara iny fa izy pakafy basket koa manko tena hainy tsara mihitsy le izy mitondra 3 zany aloha zany ny Golden State raha mihoatra amin'le adversaire dia Boston Celtics. Mahafinaritra mandroso ianao mandroso ianao ka mandroso mipetrapetra fetiko amin'ny sevo izay le izy teo fa le tsetratratra anteneniko teo tsena zany mikasika an'le bandy kely lay manao etraketraka tenenina lay zavatra lazaina tena mahamena tsara rena nga dia mbola misy mipartage koa zany tena mahagagana amin'le izy tena mba hitako mba jila kely ana tamin'ny zatra tsy mivita andreny mbola tsy nanao andrainy kosa tsy atao hoe voay fa tena foay mihitsy manamba intsika miarabany madame Lintso avy ao amin'ny Lintso vous êtes chinoise
ou l'ombre chinoise. Raha takony izy nombre chinois. Yes, miarahaba tompoko. Faly miarabantsika rehetrarehetra dia faly miaraban'ny ekipan'ny RDJ sy ny mpiaino rehetra. Indray vaovao hoentinao amin'ny piano ity? Événement. Événement dao to dia tatarao arany vao minina reo dia mitondra inona ho any reto mpiainontsika reto. Zay moa zany tsara hoe mahafantatra aloha hoe iza moa le miteny dia avaiza i se présenter ary Présentement? Présentement amin'ny anaran'ny entreprise sy amin'ny anaran'ny tenako manokana. Raha fatra episode Baoly Lintso fetsony Tanorana. Fa ny antitra Baoly. Ny officiel azo atao hoe antitra izy. Andray. Zany ke zany. Ay, dia zany avy eo. Ay, ok. Avy amin'ny Gas Product Service no atongavako androany. Zany zao. Itenya. Manapateny manapakay no? Zany fatramizay namono olona. Losty. Ok, inahany ao aminay misy misampana anankiroa zany ny société. Ny anankiray cabinet de médecine traditionnelle scientifique améliorée. J'ai pas que lava be ve? Mazava tsara ka. Tovy amin'ny jeva tsy manino fa tsy sakansaiko fotsiny hoe atika ola resa. Zany hoe mila réanimation tsika toa. Fahasoara. Dia ny anankiray faharoa ny LMCR na laboratoire de microcosmétique et remèdes. Zay mampatidiko. Oui. Ny ataonay ao zany dia prestation de service amin'ny resaka hoe e-coaching si encadrement en santé beauté forme. Ho anao zany zay maniry an'ireo résultat anankitelo ireo à la fois dia mandray anao zay. Avy eo satria zay manana laboratoire zay miara-miasa amina partenaire angeza be les grandes marques Atana, Mata. Dia manao prestation ihany koa amin'ny resaka produit à base de plantes médicinales malgaches moa zany mazava ho azy. Zay le Gas Product Service. Sady misy produit misy service. Manana diversion de siège moa zany afahana manantona. Mba afahana divers sièges. Zay angambany. Fa raha diversion moa tsy miala paza. Safady ary. Afaka manantona reo eny Andoranfotsy, eny Itosy, eny Ambatobe, eo Antaninarenina. Teny fotsiny ianao hoe aiza ny akaiky anao. Voilà, exactement. Zay zany tsy nanao hoe siège anankiray dia tsy maintsy hoe any. Fa hoe aiza ny akaiky anao. Manodidina Analakely zany sao dia aiza ny akaiky? Antaninarenina. Aiza ho aiza eo Antaninarenina. Rehefa tonga eo amin'ny hôtel Colbert dia miantso dia tsenainareo. Zay foana zany principe anay. On se fait rendez-vous. D'accord. Oui, on se donne rendez-vous. Dans 10 ans? Non. Patrick Bruel. Fa ahoana moa? Fa raha à la même heure indray izy dia Elsa. Oui. On se donne rendez-vous dia hoe orienté nay zany ianao be zany akaiky anao akaiky ny tranonao ve sa akaiky ny toeram-piasanao sa ny akaiky ny toeram-pianaranao. En fonction an'izay no ionantsika. Manahoana ny saran'ny fandraisanareo olona anankiray maimam-poana sa misy ihany hoe mbola tsy maimam-poana aloha hatreto aloha mbola tsy manao promotion. Efa nisy taona izay nanao promotion tamin'ny lancement dia amin'izao tsika miteny izao zany ny minimum zany amin'ny resaka consultation. Le izy moa zany anay tsy mandeha hoe ohatrany any amin'ny docteur hoe consultena fotsiny ianao dia omenanao hoe ty ataovy. Fa fantarina hoe inona le manjoanao dia ianao zany tonga aloha mitantara fiainana ianao. Dia zany tomboan'io inona ny zavatra tsapatra amin'ny zavatra tadidinao. Fisarapanambadiana amin'ny aretina. Zay misy saka ataonao hoe olona ohatranao tsara hoe afaka manatona anareo hoe mamiza ohatra kely anankiray mihitsy moa. Ohatra zany ho an'ny olona izay manana aretina manaranaka, diabète, hypertension, gouty. Dia raha ohatra ka efa fantatrao hoe neny ohatr'izany ny ravaviny sy ny anadany ny raitam-po amin'ny neny ohatr'izany ny raitam-po amin'ny dada sy dada ohatr'izany mialohan'ny tsy avoazanao dia tonga avy manantona satria tsisy tsara ohatry ny misoroka. Aleo misoroka toy izay mitsabo sy fidenena. Raha le karazan'olona hoe tena tsy mahafantapatatra izy hoe inona tena mahazo anazy fa mety efa le fitranga le aretina no
ohatra hoe mararary an-doha lava dia nareo ve miteny anazy hoe ndana manao analyse ao aminareo misy an'izay. Au fait zany on a des médecins des médecins manao ny diagnostic anao. Zay zany le fonctionnement anay. Misy dokotera mihitsy zany manao diagnostic anao. Vita ny intervention ny médecin dia miditra ny thérapeute manao ny suivi anao hoe inona ny mode de vie tokony ho adoptenao amin'io état anao io. Satria misy mantsy ny aretina dia misy ny état physique. Dia rehefa miova zany ny état physique ianao mila mahay hoe rehefa zao le état ny vatako dia ovaiko ohatran'izao ny toe-te-piainako mba ahafahako miaina tsara. Dia izay zany no anaraha-maso anao hoe ohatry ny ahoana no atao mba ahafahanao hoe miaina tsara zany ao anatin'iny état-nao iny. Afaka tenen'ny madame tontolo fahafantarako Linitso ioby ny fahafantarako azy. Nandray se ny saran'izay hoe fandraisana vola anankiray zay ve afaka teneninao sa 100 000 ariary ny consultation et suivi raha ariary avec le suivi tsindriako tsara avec le suivi satria zay zany tsy miseho contenter hoe tonga teto aminay ianao androany dia any ianao rehefa aveo. Avec produit personnalisé zany hoe raha tena mila ianao un remède traditionnel à base de plantes dia anamboarana ho anao manokana tena hoe inona le premier produit offert. Zay zany l'événement ça ici événement tokana tena koa hoe kanareo manontany hoe isa dia mamaly iza moa ianao l'événement zany oui raha pitso sy raha afaka pitso mercredi 15 dia jeudi 16 amroa na ny rapitso na ny rafaka pitso amin'ny 2 ariva. Ny rapitso conférence momba ny icocine zany la vertu des plantes médicinales jusqu'aux vertus esthético-thérapeutiques. Ah oui, d'accord. Zay zany le izy zany hoe ampahafantarina antsika zany hoe ohatry ny ahoana zany hoe fampiasana ny plante. Dia amin'ny lakamisy indray ce sera un atelier om Radisson Blu tana Waterfront. Radisson Blu. Om Radisson Blu. On peut prononcer le film. Oui. Katsara be le cadran champion am'zany. Est-ce un couple? Oui. Voici ma coupe. Elle a 5 doigts. Aïe, ok. On va signer 2. Manasa antsika zany ho avy eo amin'ny Radisson Blu rapitso ariva lakamisy amin'ny 2. Amin'ny lakamisy indray atelier participatif zany le izy. Mandray tsara jiaby arô afaka manontany. Voilà. Zany hoe isy aloha zany azavaina aminareo tsara le concept. Dia avy eo asiana démonstration. Hoe ohatran'izao ny fetraka an'le izy dia izy ijova volombelona. Hoe zao no nampiasany anazy dia avy eo mandeha ny question réponse. Zay zany le intérêt le atelier hoe participatif alors ça fait 30 ans de recherche et 15 ans dans nanahoana amin'ny ankapobeny mivady ny akony tamin'ny olona efa niraisinareo. Zay le nampalazanay tamin'ny corona iny zao ohatra. Dia andraso aloha fa ty misy adiniko professeur Hafatro no présenté an'le atelier miaraka amin'ny professeur Hafatro antsika rapitso ariva sy lakamisy ariva. Nareo zany mba manana fanafody le vario l'afrikana afaka créer niny on peut tout créer avec nous. Io postsika tsisy vola io afaka makantsika zany. Dia zao le izy moa zany niavitainana tsika rehetrarehetra amin'le congrès ininy. Izy io dia rencontre B2B. Quel terme sady atsika mamitipitina ihany izy fa efa mandeha le fotoana zafady. B2B rapitso ka mandritra les rencontres no anaovanay les conférences sy les ateliers. Azoko amin'izay averigny B2B. Dia
ho an'ny olona rehetrarehetra zany zay chef d'entreprise, décideur dans les entreprises, dirigeant d'entreprise, ka mila ianao mampiasa plante médicinale ao amin'ny société anareo. On peut le faire pour vous. Raha ohatra ianao mila hoe misy olona zany manao suivi de santé an'ny mpiasa ao aminy afaka ataonay zany. Dia zay ny tananay hoe ho anareo dirigeant, ho anareo décideur des entreprises, ho anareo influent, dia tongava rapide soit on a envie de vous rencontrer, on veut vous voir. Dia io zany tsika miresaka hoe inona ny ilainy eo amin'ny société anareo ohatra ho ana société hoe mila hoe tsara tareny commercial dia afaka micréer produit zay pour la beauté. Ie, mankasitraka anareo vahiny teto manentana anareo zay any tokantrano any zany afaka tonga ao amin'ny Radisson Blu, Radisson Blu. Ay, safady fadinika farany. Oui. Ho an'izay mila invitation satria takiny eo mpidirana dia afaka miantso ana. Je peux dire mon numéro? Oui. Vas-y, si tu vas-y pas, je vas-y. 034 799 73 00. 034 799 73 00. Na manoratra amin'ny email madagps@gmail.com. Mankasitraka tompoko. Lafiako kosa manolotra anareo cabaret iray Mbilanja arendrinao amin'ny SK Mélodie Mandriambero ny zoma fa 7 volana jona 2024 manomboka amin'ny 9 ora alina ny vidim-pidirana dia 2 alina ariary bietsotra ary 3 alina ariary monja ny VIP. Afaka miantso ny laharana tarby 032 47 441 77 na ny 00 na ny 3202 708 14 zany no atsonareo raha anao ny famandria-toerana nareo somary vonjevonjena ny toerana satria dia 30 fotsiny ny réservation amin'io andro fampisehoana zay iarahanareo amin'ny Iray Mbilanja izy io ny zoma 7 volana jona amin'ny SK Mélodie Mandriambero Iray Mbilanja en cabaret. Lizy aloha zavaina misy manontany aiza amin'ny SK Mélodie Mandriambero io lalana mankany Moratrimo fa tsy SK ery amin'ny anina dia averika ny tolotanana ho an'ny Ondrambelo zay ahitana ny Tontompa, José Asina dia Talla ny Rojolay ery amin'ny Asabotsy Rojolay io amin'ny Gali Manakambahiny manomboka amin'ny 3 ora tolakandro tsy alina io fa raisana dara dia 10 000 ariary atsony 034 42 113 59. Aza teny koa journée des arts et des talents ny zoma sy ny sabotsy izao fa 17 sy 18 volana jona etsy amin'ny gymnase couvert Korondrano dia ny fanasana maimaim-poana dia afaka alainareo ety amin'ny RDJ immeuble vita soa riana voalohany satria tsika dia anisany partenaire ao anatin'izany etsika journée des arts et des talents izany ka dia vonjivonjeo fa sao dia rehefa aveo ilay vao tsy nahazo invitation zay. Ie, faraparina ihany koa fandaharana. Mazototsika rehetrarehetra amin'ny raha tontolo andro mahafinaritra veloma rapitsindray. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Zay mare vahiny, zay manasa olona. Alasina hitanana larobila ka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Sandwave. Envoyez de l'argent par amour. Plus, un groupe va s'en faire m'asseoir.